misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. miarahaba sy mirarosoanao tonga soa tsara eto amin'ity fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra androany ity andeha isika hiara hivavaka ety am-piandohany misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray izay tianay niary ny fiainanay namorona anay ary nomey anay fanantenana ny amin'ny mandrakizay mideranao izahay ny amin'izao fotoana izao afanay migoka ny tsara avy amin'ny teninao miangavy mba ho sokafanao ny fony tsirairay avy ka ho ahazo toeranao ianao Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina ary ho maminay ny teninao izay ianaranay amin'ity androany ity tononona sy angatahany amin'ny anaranao irery mivavaka amen. Famindrana ny fahotana. Ny fanatitra nataon'ny isam-batan'olona no tena zava-dehibe tamin'ny fanatitra isan'andro. Nitondra ny fanatiny teo ambaravarany tabernakely ka nametraka ny tanany teo ambony lohan'ny biby natao fanatitra ilay mibebaka dia namindra ny fahotana izay nikeny ara-tandindona teo aminy ary ny tanany mihitsy no namony ilay biby ka entiny mpisorona eo amin'ny fitoerana masina ny rany ary afafiny eo anoloan'ny efitra lamba izay misy ny lalàna voadikan'ny mpanota ao ivony. Amin'ny alalan'izany fanampom-pivavahana izany dia tafafindra ao amin'ilay fitoerana masina tamin'ny alalan'ny rany fahotana. Araka ny baikon'i Mosesy dia no an'ny mpisorona ny henan'ny biby novonoiny. Raha tahiny ka tsy nentina tao amin'ny efitra masina ny rà fa masina dia masina izany. Hitondrahanareo ny heloko ny fiangonana anaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. Izy roa ireo izany hoe ireo fomba mpivavahana roa ireo dia tandindo ny famindrana fahotana ao amin'ny fitoerana masina. Izany fomba mpivavahana izany no natao isan'andro mandavana ny taona. Noho izany dia tsy maintsy nodiovina tamin'ny alalan'ny fampom-pivavahana manokana ny fitoerana masina voaloto sy kelikely tamin'ny fahotan'ny Israely ny avosa tao anatiny. Noho izany dia nandidy Andriamanitra mba hanaovana fanavotana ho an'ireo efitra roa masina tahaka izay natao tamin'ny alitara ka ho dioviny sy ho hamasininy ho afaka mifalitony zanak'Israely. Toy izay rehetra nataon'ny mpisorona tao amin'ny tabernakely nataon'i Mosesy ka namafy ny rano fanatitra isolo ny mpanota tao amin'ny fitoerana masina no nataon'i Jesosy koa raha niakatra tany an-danitra izy mba hitaky ny fahamendren'ny rany hisolo ny mpino teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny fotoana fiakarany. Tsy nahafoana ny ota nefa ny rano mpamonjy na dia nanafaka ny mpanota mibebaka tamin'ny fanameloana azy. Mitoetra ao anatin'ny boky ao amin'ny fitoerana masina mandrapatonga ny fanavotana farany ny fahotana. Izany indrindra no asehon'ny fanampom-pivavahan'i Mosesy ka ny rano fanatitra no nanafaka ny mpanota fa ny fahotana kosa voatahiry ao amin'ny fitoerana masina mandrapatonga ny andro fanavotana. Nampianatra n'olona ireo famarinan-dehibe mikasika amin'ny fanavotana tamin'ny fahotana ny fampom-pivavahana isan-taona. Ny fanatitra noho ny ota natao nandritry ny taona dia mampiseho ny faneken'ireo mpanota ny bebaka ny mpanavitra izay isolo toerana azy indray andro any. Tsy ampy hanavitra amin'ny fahotana ny rano biby novonoina. Natao fiasana fotsiny
mba hamindra ireo fahotana ireo amin'ny fitoerana masina izy. Rehefa tapitra ty herinandro ty zay nandinitsika ny Levitikosy 4:7-7 de inona no nambaran'Andriamanitra taminao makasika zany? Ahoana koa no nambaran'Andriamanitra aminao makasika ny fifandraisana amin'ny hafa? Ary aveo de avereny jerena lay andinina ray safidinao atao tsy anjery, de ahoana no ampiarana zany eo amin'ny fiainana mandritra ny tsy herinandro ty sy ny andro mpiainana ho avy rehetra. Zay ndray le sika androany zay maneo ny tandindona zay nataon'i Jesosy ho atsika, ary manatitrantitra tsy manamafy fa ny fisoronana de ny fanaovana fanantitra de maneho famelan-kely koa sainga tsy ny manafoana ny ota zany mandrapatonga an'ilay fanavotana zay atao ary amin'ny farany ary. De ohatran'izany mihitsy ny ataon'i Jesosy ho atsika any amin'ny efitra masina indrindra rehefa mibebaka isika. Fa amin'ny fotoana zay ivoan'i Jesosy ao de voavela kosa ny helotsika rehetra amin'izay fotoana zay raha mihaiky ny fahotantsika sy ny fahadisoantsika rehetra isika. Ka de sotratsika Andriamanitra nanome an'izany fampanantenana lehibe zany fa ny fahotantsika de nafindra ary nisaina ho antsika ny fahamarinana avy amin'i Jesosy. Andeha amarina fotoana amin'ny alalan'ny vavaka isika. Misotra Jesosy io nanaiky nandray ny motanay. Misotra manaiky manelanelana anay, misorona ho anay mba hahafanay manana fiainana mandrakizay. Omeo anay ny fomba tena mibebaka mba hahafana mandray zany famonjena zany amin'ny fafianony, ka raha ho avy ianao de ho vonona izay hitsenanao eny amin'ny raha olo-lanitra. Meteza hitay amin'ny fomba manokana izao mpiaino zao ianao ka hikasika azy amin'ny lafina rehetra eo amin'ny fiainany mba hahitany fifaliana, mba hahitany fatokiana amin'ny fiarahana aminao. Tonona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy irery ny vavaka. Amen. De izay indray mamarana amin'ny fotoanantsika androany, mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa aminao amin'ny manaraka indray. De lo matobo. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.